Atrikasarona ty zany dia iarahana amin'ny chambre de commerce international amin'ny fametrahana tsara zany amin'ny misy le fantatrareo moa zany le hoe accord sur la facilitation des échanges izay soniavin'ny gouvernement malagasy izay misy an'ireo engagement amin'ny fanatsarana kokoa zany ny échange ny Madagascar sy ny commerce international amin'ireo pays firenena hafa izay mifanakalo ara-barotra miaraka amin'ny Madagascar. Le izy moa zany misy lafiny be dia be, misy lafiny hoe eo amin'ny resaka hoe famoahana ny entana eny amin'ny frontière zany zay fantatrareo fa tsy ny douane rery miasa any fa misy olona be dia be koa, misy sehatry ny fanjakana be dia be miasa any, misy société privée koa miasa any. E andramana zany izy ty hoe iarahana miaraka eo zany jerena hoe inona ny problème eo amin'ny famoahana entana tsy eo amin'ny douane rery fa na miaraka amin'ny police, miaraka amin'ny gendarme, miaraka amin'ny mine reo sapan-draraha rehetrarehetra izay miasa eny amin'ny frontière zany dia miaraka eo ahafahana manao raha ny tena marina zany ohatra ny hoe engagement amin'ny fanjakana amin'ny secteur privé ahafahana hoe mandray dingana zany ahafahana hoe manena amin'ny fotoana eo amin'ny famoahana entana eny amin'ny frontière zany. Ny eo amin'ny AFE moa zany dia tsika mbola eo amin'ilay stade-n'ilay hoe engagement efa tany Genève tsika nametraka n'ilay engagement hoe reto ny izy io moa zany misy karazana point maromaro, misy zany le catégorie samihafa, misy ireo catégorie zany zay hoe ahafahana hoe mahafantatra hoe tia tonga dia efa vitanay manao an'ity, ty catégorie anankiray ty mila fanampiana zay na amin'ny lafiny hoe conseiller zany na amin'ny lafiny hoe arabola, ary misy partie farany zay hoe tena hoe mbola tsy vitanay mihitsy ty ka mangataka zay fotoana lavalava ahafahanay maka engagement amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka reo dingana rehetrarehetra reo zany no filazan'zareo anazy hoe catégorisation no amafisina amin'ity roa andro ty zany ahafahana mahafantatra tsara zany hoe aiza ny domaine mbola tena mahafaible atsika ka mety mila financement ve tsika, mety mila expert ve tsika, ary mety mila fotoana ve tsika hametrahana zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny mpandray anjara androany zany omaly moa zany dia ny secteur privé irery ihany. Io moa zany dia mba ahafahana hoe rehefa eo matetika manko hoe miaraka ny secteur privé sy ny fanjakana dia ohatra matatahotra ny secteur privé miresaka an'izay tena marina. Omaly zany omaly ariva secteur privé dia ny androany zany tena hoe miaraka amin'izay zany secteur privé sy ny fanjakana dia eo amin'izay zany mahita izay décision raisina hoe inona ny engagement afaka atao Madagascar dans l'immédiat, inona ny mety ilaina hoe fanampiana avy any ivelany na hoe fanampiana avy amin'ny gouvernement malagasy any. Tamin'ilay fahatongavan'ny expert farany taty moa zany alohantsika niditra engagement io tany Genève tany amin'ny OMC dia fatapatatra zany hoe reto le catégorie A, reto le catégorie B, reto le catégorie C. Rehefa misy feim-potoana avy ohatra hoe roviana ny tena ho effective le izy roviana ny dia ohatran'izay mihitsy zany le izy hoe ao anaty araka ny teneniko nareo hoe misy engagement zany le izy arakaraka le catégorie reo zany hoe reto tonga dia efa natao, tonga dia efa vita, reto mbola mila fotoana kely feim-potoana kely no fanaovana anazy ary reto tena mbola hoe tsy afaka manao anazy fa tena mbola mangataka feim-potoana ngezangeza mihitsy.